2008 efa nisy olo mipetraka tato fa zay nagnano fangatahana zegny tamin'ny 2013 zay nagnano fangatahana nivalideny lehibe Sirama teo taloha zany fangatanganay nisy niaviny avy Antananarivo tany le fangatahana andesinay aty ameza be ny tanànanareo ka le 2016 zany fangatanganay efa nazony be ny tanàna teo taloha ka sisy fagnamboarana zegny nataondreo fa hoe mbola misy fagnamboarana atao ao alamigna anareo rehefa hagnano raha ao zegny mikaiky anareo kanjo taty afara regninay fa nalafo ampanambola agny Antananarivo zegny tany ipitrahanay ato ka zegny le raha malany fagnahy zay nandeha nitantara problemenay zay amin'ny tompony andraikitra an-tanàna eto sisy olo nandeha andraikitra nareo mipitrafo fa mbola misy laminy io tany andeha atao extension de la ville fa misy laminy mipetraka mikasika io fa ho alamigna anareo ao kanjo taty afara hoe regninay fa agence immobilier nivanga tany amin'ny sisiny ato 100 metre miala lalabe ka nagnano fitarainana zay niakatra Antananarivo hatreto tsisy valiny ka tsy hainay asa navy amin'ny tagnan'ny président marigny asa tsy navy amin'ny tagnan'ny président fa raha azon'ny président raha mahita ty oronan-tsara ty zay président zegny tsara zegny mba mamaly nity le afatra nalefa aminazy fa tegna miasa aloha zay hoe est-ce que nazon'ny président marigny va satria misy koragna napetraka amin'ny président agny hoe le olo efa magnajary tany agnatin'ny 10 taogno tokony nany le tany efa miohatra 10 taogno nipitrahanay eto zio misy olo magnano tompony tampotampoka taty afara nagnino ma ireo koa fa nivanga azy ty marigny tsy nagnatogno zay hoe fa zay nivanga avangainay koa ninaro tokony misy karaha zegny tsisy karaha zegny fa mitorogno be vola mitorogno asa may olo maventy tonga de magnano le raha tiandreo tao voalohany zay navieko amin'ny tany ty zegny za tsy tagnatin'le tegna hoe nagnamaiky volany fa za zay nividy nanomboka 2015 za efa nividy tamin'ity tany ty teto amin'le olo fa navy nagnamaiky milany teto ary rehefa nahazo za de niasa tragno ary tsara nisy olo mikorotorotoka za teto misy société milaza fa izy tompony tany ka nagniraka zegny dossier fa miala anao ny tany zay fa nalanazo ny société immobilière de za moa tamin'izay nivolagna fa raha tsisy taratasy ahafahanareo magnadoso za eto de za tsy hiala de nagnatitra taratasy reo tamin'izay nagnatitra situation juridique zay avy eo koa tafaran'igny am'izay koa nilaza izy fa mbola miala fo nangataka ny fialako zay reo de namaly raha hoe raha tsisy zaho mba hanao verification ny dossier nareo amin'ny Antananarivo agny de igny zavatra nisy zany kanefa zay nisy raha zay nandeha tamin'ny fitsarana tagny za tsy nahazo audience tsy nahazo convocation tsy nahazo fiantsona tapoko tonga de fandrodagnana zay natao de rehefa zay moa za am'izay nanao signation am'izay za nandeha nanao raha fiakarana tadeko ka tagny de natao fa resy koa tamin'ny raiky efa natao igny satria faute zegny za tsy hoe niatriky le raha audience io nefa raha tsy nahazo convocation fiantsona tagny de resy koa za zegny natao taminazy igny de tadeko moa za fa nivoa hanao koa agnatraka apakatragna amin'ny cassation reo tagny niteny fa raha ty mbola tsy mandeha cassation fa raha tsy resy amin'ny resaka OFO vita OFO io anao vao afaka mampakatra amin'ny cassation Antananarivo agny de nijanona teo za nanomboka tamin'ny novembre jusqu'à am'izao zegny de navy koa le fandrodagnana tsy nahazo fampiomagnana zay tsy nahazo prévenir tamin'ny dossier n'olo mipetraka amin'ny tragnonakahy tsy nahazo filazana fa maly ariva vao maharegny ho ravana tragno efa tsisy etsehana fa maraindraigna tonga de tsy maintsy ravana le tragno hatram'izao zany za tsy nahazo taratasy fa fampiomagnana filazana fa tragnonao tsy maintsy ravana ary ny fokotany koa tsy nahainao an'io koa fa gaga ny fokotany na avy nagnariary mijery teto tsy aokoran'ny fokotany zay zavatra misy mandalo eto amin'ny toerana misy zako hoe za zay malahelo mba mitodika aminareo maventy zay eto an-tanàna Nosy Be eto satria
hitako fa tena ohatrany tsy mazava agnamiko zay le zavatra mitranga misy amin'ny eto amintsika eto todika aminareo za satria tsy maro zavatra tsy haiko ka mba jerevinareo zegny anareo mavety amin'ny tanàna maire monsieur sous-préfet ny procureur sy ny président izay mpitondra eto amin'ny tanàna ray aman-dreny an-tanàna mba jerevinareo zegny zavatra mahazo anay vahoaka eto satria karaha fa olo maventy izay manam-bola zay no mitorotorona hoe lasa mahazo zavatra fa zay efa taloha teto zegny no lasa hoe miala fa ny efa lasa mpanam-bola le tany or nefa zay zahay taloha 2015 ninakahy nazahoako eto nindreo olo tafara société immobilière miady aminakahy 2018 io taratasy hitako navy aminakahy ke za malahelo satria nagnino za tompony tokony voalohany navy teto tokony nampandrenesina hoa tany tia lafo voanavy zegny rô hoe milaza fa rô tompony tany ary de tsy mba mampandre hoe zao na zao fa tonga de manapaka zegny ka zay mampalahelo zaho ary mitodika aminao koa zegny filoha firenena zay na ray aman-drenynay vahoaka malagasy ianao mitodika aminao zay satria malahelo zay satria ngay mba te hanagna vahoaka madinika nefany tsy misy mba azahoanay fanagnana zegny ke mba mitaraigny aminao zay Andriamatoa filoha firenena maventy ny ray aman-dreniny olo maventy maera Madagasikara anao mitaraigny aminao zay fa satria zay madinika zay tsy managna tsy hainay tany mba hombanay zay mba manan-tana ka mamelo taigna za tsy nandrava za tsy nangalatra hoe tonga de niditra ankeriny fa nivanga madidio amin'ny volako zay mahatonga zaho miady zaho amin'ny zoko mba hanagnako fa mitaraigny aminareo ray aman-dreny vahoaka zay mba lehibe misahana ny fitondrana rehetra amin'ny tany sy ny firenena ka de misaotra anareo zay ary de manantena ny fijerenareo zay manantena ny famalinareo zay vahoaka madinika zay mipetraka amin'ny tany mba atonjovinareo zay satria efa ela ny mipetrahanay eto zay ka de manantena anareo zay misaotra tompoko. you.